Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe Sylvie. Sylvie. Sylvie ilay vehivavy tsy tia makalagy, ary izy koa ilay tena mahafehy-tena. Izy raha teo koa moa mba nisan'ny mirevy blagy, eny ary fa nadia zavatra tsy nataon-tena. Vehivavy mendrika hody eraina ianao ry Sylvie, ary ankasitrahana hatramin'ny farany satria mba anisan'ny tena fia. Renim-pianakaviana misaina sy tsy tia adiady, ekeko fa na indraindray aza misy ny fisaraham-bady. Vehivavy matanjatsaina ary manambony hatrany ny moraly, tsy mba tezitezitra zany fa isan'andro dia falifaly. Anisan'ny mahateo tia raha ity vehivavy iray ity. Tsy iza moa izany fa ianao ry Sylvie. Tohizo fa tsara ny toe-tsainao, ary izay mba mety rehetra tonga dia lazao. Sady ianao koa ilay olona tsy mba mihafahafa, ka raha misy resaka tsy mazava tonga dia tsy mba tafa. Voa mafy izay olona nisitaka sy ireo namitapitaka, fa raha i Sylvie ity tsy sokajin'olona tia manitsakitsaka. Asa mety misy ve ny vehivavy hoatra anazy? Kanefa tany ihany ny azo fasarotra ny mila mbo sanina bavy. Vehivavy lava be ianao ry Sylvie, ka ny fisainanao io koa dia lava toy n'ireo lalam-by. Izany hoe vehivavy tia mandalina ara-piainana, sady olona tsy dia tia maneho ny fitarainana. Sylvie no fiandohanao hatramin'ny voalohany, ka tohizo hatrany ny maha-Sylvie anao fa aza mba manaiky ny holotoany. Ianao mantsy no miavaka raha amin'ireo Sylvie rehetra. Koa rehefa hitanao tsy mety ny atao dia avy hatrany ianao manapa-kevitra sy ny mba manisy ny fehitra. Mpanoratra izaho Patrick, na hoe Kinga Black. Sylvie. Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe Tandremo. Vadin'olona hafa hono matsiro, fa ny ao an-tokantrano tsy mila hadino. Lazainy fa misy tsirony hafa kely. Tandremo, aza mba manao an'izany fa filiany bordely. Ny mangalatra hono tena tsara, satria mba azahoana tombony. Fiafarana nefa ho maramara. Tandremo, fa ho loza ho an'izay manao ka mety ho voatrongony. Ny fandeferana no zava-dehibe indrindra, fa ny an'ny sasany efa be loatra ka tsy mirindra, koa lasa mitera voka-dratsy. Ka tandremo, fa mety mamparary sy hahafaty. Ny finoanao no mahavonjy anao, nefa aza atao finoana maro fa mba raika avao. Tsy hoe akory hoatr'izany no fanao, koa mitandrema, fa sao dia izay fotsiny no tsy hahavotra anao. Mahatsiaro sambatra ianao satria mahavoafitaka. Maro tokoa ireo tratra sy izay efa ripaka. Izy ireo no azon'ilay hoe nitoko fitaka fa ny ataony hita. Ka mitandrema mafy ianareo nahavitan'io, fa mbola ho avy ilay tena elita. Mirehareha ianao fa izay ilaina dia azo,
sy izay tianao atao ka mila hanambany an'ireo miaina ao amin'ny trano hazo. Ary mihevitra fa tena tsy mba halazo, tsarovy ary tandremo, fa ho loza ho an'ireo manambany ny amin'ny farany, ary dia tsy mba maintsy mbola ho lavo. Nosoratany izaho Patrick, na hoe Kinga Black. Kingam-panahy, nampitondra ny lohateny hoe tanjona. Izay atao rehetra dia tsy maintsy misy tanjona, fa ambanjaran'ny tsirairay ny mahay ny mibanjina. Raha ny tanjona iriko izao eto an-tany dia tena maro, kanefa kosa raha izany fikasako anisany mifangaro. Ny tanjona ho kendrena dia tsy maintsy ho tratrarina, mikofoka isan'andro ary miezaka andro aman'alina. Fa raha tsisy ny ezaka ka mety ho sarotra ny azahoana, ka leo miaritra na diadezaka indrindra amin'izao fanomboana. Rehefa tsara ny firosoana dia tokony ho tsara ny fiafarana, nefa rehefa tonga eo manoloana mila mafy saina fa ohatra ny misy karazana fisedrana. Aza mba manaiky izany raha mbola tsy azo ny tiana ho tratrarina, fa io koa dia misy hery manampy anao ihany koa mba tsara fantarina. Tohizina ny fikasana rehefa vita ny teo aloha, tsy mila mijanona hatramin'ny farany mandra-pahatonga anao izay tena afaka miboaboa. Ny olombelona izany tsy mba mety ho afa-po, indrindra fa ireo fikasana izany izay anisany tsara sy mety tsy anam-paharoa. Mahaiza miaina rehefa miatrika sy manaova tsara angona, satria ao anatin'io koa no anisany fototra ahafahana miroso amin'ilay tanjona. Ao anatin'ny tanjona koa anefa dia ny mahasoa aloha izay vao mahafinaritra. Tandremo, sao dia afa maty kanefa izany, ary efa fantatsika fa ny tanjona izany dia tena sy nazahoana azy dia tena efa niaritra. Ny olon-kendry no ifampizarana toy izao sy ireo misaina, fa tsy ireo miseho be andrina, satria izy ity dia azo lazaina resaka olona matotra, fa ny hoavy ny tsirairay no tiana ho tratrarina ao anatin'izany hoe resaka tanjona. Nosoratany izaho Patrick, na hoe Kinga Black. Kingam-panahy, nampitondra ny lohateny hoe taolampaty. Fa nankaiza daholo ity ny taolampaty, zay vao tena loza ary koa tena ratsy. Ho atao anefa tia ny famadihana, nefa tsisy intsony ato na dia ambany andilana. Loza iray, loza roa, loza telo, ary tena loza be. Tsisy ambiny na dia kely, eny fa na dia any dadabe. Hanangatra tokoa ireny taolampaty ireny fa andraso. Ny fanahy dia miaraka aminy sy manakaikeny, na dia nao aza miseho ho tena malaso. Tsy haiko hoe firy andro, firy volana, firy taona lasa izay no nakanareo azy tato, fa manomboka hafantarana azy zao dia ho lozany izay navitan'izany tokoa, ary indraso fa efa ho atoato. Tsisy fikaintsony na ho inona ny fiarovanao tena, fa raha ny karazana fitsitsivana izay ho ataonay izao dia
tena homena amboniny mena. Aiza ve ka tsisy hitatra amin'ilay fatim-bola lena? Satria ny tranga toy izany dia tsy mba azo ekena. Mila miray hina isika ry fianakaviana. Aiza ve ka zavatra efa any am-pasana dia mbola miverina toy ny lasa fahoriana? Noho n'izy tsy ato intsony ka lasa mampitomany sy mampalahelo. Eny fa na dia ireo maty aza dia mahatsapa, malahelo, fa izy ireo fotsiny hoe efa avelo. Tsy hita intsony izay atao fa dia tena mafy sy manahirana. Ny fianakaviana rehetra nefa ty dia efa vonona daholo ny hiatrika nyty famadihana. Raha vao azy sy fahafambaraka ny tranga miseho teny am-pasana ary nisy saika tena nitapy. Noho ny asa ratsy vitan'ireo jiolahy izay mbola tsy mety tratra amin'ity resaka halatra taolampaty. Nosoratany izaho Patrik, na hoe Kinga Black. Kingam-panahy nampitondrano lohateny hoe tsapako izao ka ianao tsy tia ahy. Ndao fa tsy maninona, eny fa na dia tampoka taminahy. Fa ny fitiavako anefa dia misy isan'andro, tsy vita ny alina fotsiny fa na maraina ary ny atoandro. Inona loatra kay no antony no dia namitaka toy izao? Efa tafiditra tanteraka ilay olona ka izay vao navoakanao ny tena toetra anao. Nefa raha ny alaheloko izao no mianjady dia tena ratsy ny fiafarana ka lasa mety ho mampamangy. Tsodrano nefa no avaliko izany, ary aza mba manana ahy fa izaho tsy hanisy ratsy ianao hatramin'ny farany. Efa tsapako tanteraka moa izao izy ity, fa rehefa tonga izany ny fotoana tsy maintsy amin'ny olon-kafa indray no manorina fity. Raha ny antsika roa moa izany dia tapitra hatreo sy mandrakizay ho doria. Koa samia mba tsara tokantrano daholo ka mahaiza mankafy. Tadidio fa raha ny fity toy izany tsy ataoko maharatsy ny Kingam-panahy nampitondrano lohateny hoe tsoriko eto androany, fa zaho tsy mila intsony, zaho tsy mila tanontany, fa tonga dia tazony. Zaho tsy miombona amin'ny ratsy, eny fa na dia iray aina sy iray vatsy. Ny ary efa manao fokasy dia efa izay ny aminy satria efa misy trasy. Takosina tsy ho voafafa, raha ohatr'izany no tena tsy tafa. Ka aza tao aty ny mirafarafa, dieny zaho mbola tsy avovava. Efa tsoroko aminao izy izao, koa ataovy izay tianao hatao. Tsy haiko inona ny ho avalinao, tsy inona izany fa ny halohaka ny vavanao. Fa mbola havoakako aminao avokoa. Ny antony dia ny toetranao izay mankan-doha. Eny fa mbola tsy mangidy aza ireo voapoa, fa raha ny zava-bitanao dia tena efa mihoatra ny isa roa. Mpanoratra izaho Patrik, na hoe izaho Kinga Black. Kingam-panahy
Nampitondrany lohateny hoe tsotra. Tsotra be ny filazako azy ka mahatonga anao hivazivazy. Tsotra loatra mantsy izaho ty ka izany mahatonga anao mankafy. Tsotsotra hatramin'ny fiainako na ianao aza mahatsiaro ny fahasambarako. Eny e, tsotra no sady tena tia. Ny fatsorako dia mandrakizay ho doria. Aza mbara raotina amin'ny fatsorako anefa aho, fa mba tiavo amin'ny fo sy tena tsara ary koa tena ao. Satria ny olona tsotra toa anay mba anisany mahay mizara fitiavana, sady mahay mampiome izay manafatsy nay ary koa tena be finiavana. Matetika ny olon-tsotra dia rarotiny tsy mampiova ny fatsoran'izy ireo anefa izany ka vao maika mampitangorona. Nefa ho anareo izay fa avy nanararaotra, indray andro any anareo no tena halailay ka voatery tsy maintsy hihaotra. Kanefa dia ho aiza moa na dia hihaotra sy mody ho mantona, satria ireo olona tokony aleha ty efa navitana adalana toy ny fanararaotana. Sarotra ihany ny mieritreritra an'izany, nefa raha ny fanararaotra sasany dia misy tsy te halala fa dia misisika ihany. Koa voatery tsy maintsy amafisina amin'ny fa isika ilay olona matotra ary tsy mba menamolotra, ary tsy maintsy ampahafantarina aminy mandrakariva fa hoa isika ilay olona matotra ary tena tsy mba menamolotra. Eny fa na dia fijera ty velany aza fa hita fa olona malefaka sy tena tsotra. Nosoratany izaho Patrika, na hoe izaho Kinga Black. Kingam-panahy, nampitondrany lohateny hoe tsy faly. Tandremo ho antsika rehetra izay mahazo fahasoavana. Mila mailo mandrakariva fa tsy faly aminao ny olona fa sao dia hahita loza goavana. Misy mody mitsikitsiky sy mandray anao ho tena izy, nefa tsy ho akory ny ao ambadika izany fa hamono anao sy hihovoan'ny krizy. Mampivarahontsana ihany ty fiainana ty raha mandinika azy. Koa aleo hatrany re mba mandray an'i Kristy, fa izany akory tsy mba sazy. Maro ireo tsy tia sy tena mampankahala, na ho mandrakizay doria fa dia misy tsy te halala. Mahavita mamono sy mamosavy satria tena tsy faly, ary arahiny fanafody mahery vaika sy tsy normaly. Mampalahelo tokoa satria ny ankamaroany tsy fifaliana dia miteraka famosaviana, ka fitaintaina na mandrakariva ny tsapa sy mahazo ary tena azo dinina. Miezah tsara mba tsy ho azony halemem-panahy sy saina amin'izy ireo, fa izy ireo dia mikaroka zavatra mba hikasoany aminao hatrany raha teo. Nefa ao anatin'izay no anisany okazion azahoany an'ilay olona, ka lasa toy ny homamiadana izany sy miafarana amin'ny famonoana. Mahaiza mamindra sy mahatsapa, ary mahatsapa tena fa misy hatrany ireo mpanenjika, ka dian'izao dia mba rao ihany ty afatra ato anatin'ny kingam-panahy, fa aza vela masoandro efa iletika.
aoka nefa tsy ho jamba fa ireo havana dia misy mahavita mamono vokatry ny fialonana ary andro amanaly. Indrindrandrindra moa fa ny olona ivelan'izay dia mazava ho azy fa tena misy ny tsy faly. Nosoratany izaho Patrick na hoe Kinga Black. Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe tsy haiko hoe manao ahoana zaho zany, tsy fantatro fa ohatra ny mbola hafahafa hatrany, indraindray mampanontany tena ihany, koa raha mitohy izy ity dia ahoana ny fiafarany. Mampieritreritra avokoa ny zavatra izay atao, satria tsy haiko intsony na hanao ny tsy fanao. Miezaka ihany ny mamantatra fa misy tena tsy mba fantatra, ka leo ihany mba manao matotra, indrindra fa amin'izao andro sarotra. Asa mba ho aiza indray ity ny alehako, any alavitra any nefa ireo olona izay tokony ho anteherako, mba tokony izarako ireo entana mavesatra, ary mba tsy ho rera-dava sy tsy mba mitambesatra. Mila ho vera aho zany, fa tena tsy haiko intsony izy ity. Faiza daholo ireo loharano, eny fa na dianao ry Kristy. Miferinaina sy mitaraina zaho zao, amin'ny tsy fahalalana fa hoe zao ny tokony ho atao, ka mahatonga ny tena fisalasalana, satria tsy fantatra nefa eny koa dia mazana. Dia efa tsy haiko zany ny anie izy ity, na hoe efarana marina ny andro ao anatin'ny apokalipsy. Fa ny haiko aloha dia aleo mino an'i Jesosy Kristy, ka ny tena mety aleo avy hatrany tonga dia mahanara-dia. Ataoko ihany izay azoko atao na misy ny tsy fahafantarana, nefa zaho raha tsy mahay tsy asiako fiangarana, na hoe rehefa tsy tafa dia angalako olona mpitady sarana. Raha izaho aloha dia tsy mba hanao an'izay, fa leoko miaina amin'ny marina sy ny mangarana. Isika rehetra rehefa manao zavatra dia ny saina no miandry baiko, indraindray nefa mifamatika izany ka tena efa mila tsy ho haiko. Nosoratany izaho Patrick na hoe izaho Kinga Black. Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe tsy hitantiko. Tsy hitantiko intsony nefa io no izy. Mila hankarary vavony sy mahavoan'ny krizy. Mafy loatra ny sedra izay miseho, mikapoka mafy ao anaty atodoha raha teo. Izay toerana alehako toa misy fitsapana mahamay, mba mangataka ihany rery-ray mba hajanony amin'izay. Ekeko fa ny zavatra mihatra ty amiko, matoa nampisihana tamiko dia mety ho zakako, kanefa ny fiainana ty dia mila tsy ho tantiko. Koa azariana mihitsy re zary tompo ary mitoera ao anatiko, fa ny hoe akaikinay mandrakariva no satroko, ary tsy ataoko ankilabao fa tena ho sahaniko. Mangirifiry izy zany ary mampanontany tena ihany, tsy haiko hoe hanao ahoana tokoa ny hiafarany. Izaho anefa tena miezaka ny tsy mitomany, raha tsy hoe ny fahafatesana ihany angamba no anaovako an'izany. Tsy manino fa ho zakaiko ny tranga mandalo, tsy mampiova ny fitiavako anao ry Tompo,
ka tsy ho raisiko fahavalo. Hatrehako milamina tokoa ny mikasika ny fiainako. Eny fa na dia indraindray izy ity mila tsy ho tantiko. Fanoratra izaho Patrick, na hoe izaho Kinga Black.